Izay ny amin'iny vaovao iny fa ireo vaovao tapatapany kosa no entin'ny namana Luka Rawely Arseno amintsika ao anatin'ireto sary manaraka ireto. Mitandrema isika rehetra izay mampiasa sy mijanona amin'iny lalana marema sahiny fa misy olona manatona anao tampoka ka mampiseho badra mitonona ho tompona andraikitra eto an-toerana ka mitako vola hatrany amin'ny 5,000 sy 5,000 ariary. Tsy fantatra ny antony mahatonga io lehilahy io manao izany sy ny naniraka azy, na mety ho asa fisolokiana fotsiny tsotra izao, fa izay ny fantatra araka ny fitarainana voaray. Eo amin'ny lafiny politika dia mitodika eny mahazo arivo ny masony rehetra. Miandry ny fifamindram-pahefana eo amin'ny Général Ravelonarivo Jean sy ny Prime Ministre vaovao Rasolonandrasana Mahafaly. Tsodrano sy fanekena ny fifandimbiasam-pahefana ny fanatanterahana izany. Andrasana ihany koa ny firafitry ny gouvernemanta vaovao. Betsaka ny fifampiresahana etseroa, ny fanomezana CV sy ny sisa. Mandeha ny resaka fa mety hitazona ny mepaty sy ny asa vavety Andriamatoa Rakoto Vaorivo. Ny hafa indray miteny fa mety hitazona ny ministera ny fitantanam-bola ny lehilahy. Ity ilay tonga amin'ny fitenenana hoe eo sika mahita azy. Mpampianatra Frama miisa 300 indray no mitokona amin'izao fotoana izao ao amin'ny distrika Antsirabe faharoa ao. Ny tsy fandoavana ny vakasion tamin'ny taona 2014 sy ny tambo-karama 2014 izay niraisin'izy ireo isaky ny 2 volana no antony fitokonana ankehitriny. Efa manakaiky anefa ny famaranana ny 3 volana faharoa izay tena ivo no fampianarana eto amintsika ka faty-antoko indray ny an'ny ankizy mpianatra madinika. Niaraka nirohatra ny tompona raiky mpanjakana atao Mahajanga mba hanakana ny fitokonana kasainy nataon'ireo mpitatitra androany 12 aprily 2014. Efa omaly tamin'ny 7 latsaka fahefa ny voahita ny manomaritra iraisana mba ilamina ny fiainam-bahoaka. Marihana fa vokatry ny fitakiana aba sietra izay niakatra hatrany amin'ny 500 isan-jato nataon'ny komina ambonivohitra Mahajanga no antony fitokonana izay kasaina natao indroa miantaona fa tsy tanteraka hatramin'izao. Kininy izany fa lasa loza manambana fotsiny ilay fitakiana. Nahazo zandary mpianadara 7 ny eo amin'ny faritra Melaky amin'izao fotoana izao satria dia tonga ny mainty rano ireo zandary vao nivoaka avy eo amin'ny sekoly ambony ny zandary mari-pirenena Ambositra. Araka ny nambara dia anatevina ny asa amin'ny fandriampahalemana ny tany no ilana azy ireo izay fantatsika fa marefy ihany ny faritra iny eo amin'izay resaka izay anjakany ny asan-dahalo. Tsaivina fa avy any koa no nipoirany dinan'ny foara.